Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy manasana ohatra andray ary anaraka ny vaovao mahakasika ny metoetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka. Ao anatin'izay dia voalohany indrindra aloha mahakasika ny ilay rivo-doza Batsiray dia mbola lavitra ny morotsiraky Madagasikara no misy ny ivony amin'izao fotoana izao na dia efa nahazo tombohery aloha izy ho an'ity dia lasa forte tempête tropicale miomana ny amin'izay zany itsika eto Madagasikara satria somary manohy ny diany mianandrefana ity rivo-doza tia amin'ny ankapobeny miomana araka izany ny morotsiraka Atsinanana nosy iny ho an'ny amin'ny herinandro manaraka io. Mahakasika ny hafanana mihoapapana tia atsimo andrefanosy kosa dia mbola itoy izay hafanana mihoapapana izay ho an'ny 3 andro manaraka mety hatratratra 40 degré zany any amin'iny atsitanin'ny faritra atsimo andrefaniny. Ankoatran'izay kosa aloha dia tsy ahitana fiovana firy ny maripana ambony. Ao anatin'ny toetry ny andro kosa dia homaina amin'ny ankapobeny ny faritra maro saika manerana ny nosy ny tendrona avaratra no mety hisorana kely any amin'ny fantelon'ny andro any ozirentsika amin'ny atsipiriany izay toetry ny andro izay ho andro fitsy maraina zany dia misy tandrifindrahona kely miserana ny morotsiraky ny Dianasy Sofia toraka izany ihany koa aty amin'iny aty ilany andrefan'ny Betsiboka tapany avaratry ny faritra Bongolava aty amin'ny Atsinanan'ny Melaka farany Atsimoboeny dia misy tandrifindrahona kely mandrahondrahona ny faritra Melaka sy ny faritra Boeny moa fa saika hibantoerana ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ho an'ny tolakandro dia mbola mitoetra any izay orana tandrifindrahona kely izay aty amin'ny ilany Atsinanan'ny Melaka sy ny ilany andrefan'ny Betsiboka hatrany mahazo an'ny tapany avaratry ny faritra Bongolava. Misy tandrifindrahona kely ihany koa aty amin'ny tapany avaratry ny Sofia aty izay manamorona ny morotsiraka mandrahondrahona ny faritra Sava ifandimby mandrahona sy masoandro ny tapany avaratry ny nosy raha toka ibalika kosa amin'ny masoandro aty atsimony nosy. Ho an'ny vinavinan'ny maripana moa dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 aty amin'ny faritra afovoantany 9 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Atsinanana manontolo iny 3 ka hatramin'ny 30 kosa ny morotsiraka andrefana ranomafana indrindra zany araka izany dia any amin'iny atsitan'ny faritra atsimo andrefana iny moa no mety hatratra 30 kosa aty amin'ny faritra Androy. Ho an'izay toy ny toetry ny andro izay ihany raha ny alatsinainy dia misy ny orana indrindra moa fa ny tolakandro mety harankotroko izany amin'iny faritra Diana tapany avaratry Sofia sy Sava iny misy morona malefaka ihany koa ny morotsiraky ny faritra Naranjorofo sy ny faritra amin'iny Antala iny fa ny ankoatran'izay dia saika ny masoandro mibalika no ibantoerana raha toka misy tandrifindrahona kely miserana ny alina any amin'iny faritra Melaka iny. Ny maripana ho an'ny alatsinainy indray dia mbola 17 ka hatramin'ny 20 aty amin'ny faritra afovoantany 20 ka hatramin'ny 30 morotsiraka Atsinanana 30 ka hatramin'ny 30 morotsiraka andrefana midina kely ny any amin'ny faritra Androy 30 degré Celsius niakatra 30 kosa any amin'ny faritra Sofia iny. Ho an'ny talata dia misy tandrifindrahona miserana ihany aty amin'ny faritra Melaky hatrany tapany avaratry Miandrovazo iny misy tandrifindrahona rankotroka ny tapany avaratry Sofia ny tendrony avaratra zany faritra Dianasy ny tapany avaratry ny faritra Sava anorana malefaka ny faritra Vatovavy sy Fitovinany iny fa ny ankoatr'izay dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny maripana kosa dia 17 ka hatramin'ny 20 ny afovoantany 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Atsinanana 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy niakatra 30 ny faritra Menabe sy Sofia mahatratra 30 hatrany ny faritra Androy. Makasitraka anao nanaraka izay rehetrarehetra izay hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.